Azadinoana fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ary magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier. Soc à vitres en Outapénac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôles. Soc à vitres en Outapénac, 020 22 682 28 033 11 256 63. GSI, université privée habilitée par l'État, diplôme Bac+2 à Bac+5. Yarif Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yarif Center Soarin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Timapin, fiana bidoavana be indray no atolotry ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao ankatoko ny fety izao. Tadidio fa misy ny garantie ce service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier, Soc à vitres, Yarif Center, GSI, université habilitée par l'État, Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, manolotra anao ny vaovao. Kolontsaina tahaka ny ahoana no kendren'ny mpanao politika apetraka eto. Hatreto tsy mbola mazava ny lalakomban'ny firenena ary maro ny very fotoana mifanometsina am-pitoerana sy manilika ny tsiny ho an'ireo vahiny mpiara-movilandika Madagasikara ka manadina ndraikitra izy ireo manoloana ny zava-misy ankehitriny. Isataratsika ny vaovao ny matoan-datsoratra Oliva Antriniala. Telo andro mialohan'ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy amin'ny fividianana senatorialy. Voapofy ny tsindry ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ireo bentanàna sy mpanolontsaina any amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Lasa irakiraka mpandaniana ny kandida mpanjakana ny lehibe an'ny faritra. Mbola ratsy toerany Madagasikara amin'ny resaka kolikoly. Voatontoana hatramin'ny mpitondra fanjakana ambony sy manam-pahefana raha vao miresaka hoe kolikoly eny anivon'ny fiarahamonina. Tambazotra matanjaka ahitana manam-pahefana no mpanao kolikoly avo lenta eto amintsika ony eo anivon'ny AKFM. Fetin'ny farantaona sahiran-tsaina ny saram-babe-bahoaka fa maivana ny lanjan'ny vola eo am-pelatanana. Miezaka miroso amin'ny fanomanana amin'ny fety arak'izay tratra ihany ny poniny. Tranga maromaro no entin'ny fehizora faly amintsika atao anatin'ny fampalalam-bavao. Herinandro taty aoriana nanombohan'ny fivorina COP21 Paris, natolotry ny solotenan'ireo firenena 590 mpandray anjara. Teo am-pelatanan'ny ministra frantsay Laurent Fabius ny votoatin-kevitra rehetra. Fekevitra izay arafitra ny fifanarahana iraisana amin'ny fiatrena ny fiovaovan'ny toetry ny andro. Ny atsipirian'ireo vaovao ireo arahinao afaka fotoana fohy. Manatona ny matianina araingo eo amin'ireo fitaovana maro fampiasa andavanandro indray ny tokantranonao miaraka ny magasin Sharp tsara lalàna. Misy izay ilaina rehetra toy ny petite électroménager, mixeur, cafetière, bouilloire, plaque chauffante, rice cooker, cocotte minute sy ny maro isan-karazany mitondra ny marika avo lenta Sevrin sy Sharp. Tsy adinoina ihany koa ny four na micro-ondes amin'izay habeany arak'izay ilainao. Eo ihany koa ireo karazana machine à laver manampy anao amin'ny fanamorana fiainana andavanandro, réfrigérateur Sharp amin'ny endriny maro samihafa ary koa ny congélateur Sharp arak'izay safidinao. Ary indrindra ny ao amin'ny cinéma manaraka tsara ny teknôlôjia avo lenta. Azadinoina fa misy garantie 12 volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ary magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier. GSI, université privée habilitée par l'État, vous propose filière, droit et relations internationales, tourisme et voyage, management des affaires, multimédia et communication journalisme, informatique de gestion, génie du BTP, Paramed GSI Bypass, diplôme Bac+2 à Bac+5.
Inscription ouverte au GSI Antaninarenina, GSI Analakely, GSI Itaosy, GSI Bypass, GSI Ambodiflau. Yariv Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produits cosmétiques, habillement, high-tech, nouvelles technologies, produits de grande marque, premier choix et première qualité. Yariv Center Soarin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Stand disponible à louer. Un renseignement au 033 37 978 88. Yariv Center. Découvrez le délicieux goût de coco, léger, frais, qui vous fait voyager. Bounty bar chocolaté, noix de coco, chocolat. Bounty, un goût de paradis. Pour votre construction ou réhabilitation, choisissez Socavitre comme une bonne référence de qualité et de solidité. En menuiserie aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres et tôles. Alors, décidez dès maintenant et venez visiter notre showroom à Indutapenac, Socavitre, très sincèrement à votre service. Média Consulting vous présente Herbert Léonard en concert à Madagascar le jeudi 10 décembre à 19h30 au Carlton à Nice et le samedi 12 décembre à 18h au Palais des Sports. En guest, Bernard Sova. Billets et réservations en vente chez Média Consulting en Courland, Super Music et IFM Analake. Jumbo Score, sponsor officiel DHL, sponsor GSI Tech, Triangle Immobilier, partenaire Hôtel Colbert, partenaire Média Cool TV. Akaiky anao hatrany magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Fitaovana avolenta sy tsara kalitao avokoa natolona antsika mpanjifa. Eny ireo appareil électroménager maro samihafa manamora fikarakarana ao tokantrano. Ao koa ireo fitaovana maro manampy sy mampilamina amin'ny fiainana andavanandro. Tsy overanjara ianao amin'ireo karazana appareil électronique marobe mitondra ny marika avolenta avokoa ary tsy mena mitaha amin'ny hafa na amin'ny modèle na amin'ny hamafiny sy ny tanjany ary indrindra moa fa amin'ny vidiny. Tsy nandiso fanantenananao hatramin'izay ireo machine coudre mitondra ny marika Fantadaz, Saint-Georges sy Vista izay misy modèle arak'izay fanandrify amin'ny safidinao. Atary fa misy hatrany ny garantie sy ny service après-vente. Manatona magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna fa vonona ny anome fahafapohanao tanteraka ny ekipa rehetra. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Miaraba tompoko lasy tompoko vavy manasanao mpanajana iaraka amin'ny hatramin'ny farany atao anatin'ny fahampahalalam-baovao. Anao ahoana ny horampitso sy rafakapitso maro ny tranga manahirantsaina ny vahoaka malagasy ankehitriny tsy mazava ny lalakombana eto amin'ny firenena. Manao ahoana no isin'ny fiarahamonina mirindra sy ahafahan'ny tsirairay mivelatra mivoatra ary mivelona araka ny tokony ho izy. Ny zavatra amin'ny tranga amin'izao fotoana izao maro no mpanao politika no lany andro amin'ny fifanomezantsiny amin'ny fanomezantsiny ny hafa amin'ny fanenjehana ny hafa ihany koa. Raha antsika ny matoa andahatsoratra io aliva hantry ny ala mahakasika izany. Kolotsaina inona ny tiana olovainy taranaka eto amin'ity firenena ity? Vaka ny saina rehefa mandre ny tena fa voizina mafy ny fanindraindrana fanampiana $20 avy amin'ny Amerikanina ho an'ny komina Antananarivo renivohitra. Fangamo ny Amerikanina no ampandroso ny komina Antananarivo renivohitra. Ao anatin'izay voizina ihany koa ny fanaratsiana ny Frantsay, fanliana ny rihatra amin'ny Frantsay ho antony fahavoazan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ny firenena Frantsay anefa tamin'ny alalan'ny AFD efa nanome valo tapitrisa euro ho antetikasa fampandrosona ny komina ary io ny firenena tokana mba nanome vola fanampiana anaovana asa fampandrosona na aide budgétaire hatreto tahaka ny 10 tapitrisa euro farany teo.
inona ny kolotsaina tiany mpanao politika sasany apetraka eto amin'ny fanindraindrana ny firenena izatsy sy ny fanaratsiana ny firenena zaroa sambola minono sy miandrandra fanampiana avy any ivelany ihany nefa manao politika ny fiatsaram-bela tsy fotsiny ny frantsay ny fositra ny vahiny no nahatonga antsika ho toy izao hoe fangamo frantsay avokoa ny filoham-pirenena ny fandimby-teto hatramin'izay fa tsy malagasy ny zava-misy ankehitriny toa ezahana afindrany amin'ny hafa ny tsy fahombiazana eo amin'ny fitondrana ny firenena fangamo teratany vahiny avokoa ny be ny tanàna teto hatramin'izay sy ny minisitra rehetra no hay ny manometsiny ny vahiny indrindra fa ny frantsay rehefa tsy mahavita na inona na inona isika malagasy lasa fanarahandi anafenantsika ny tsy fahavitany samy malagasy ny fitantanana ny fireneny ny fifanaratsiana sy ny fifaniliana andraikitra amin'ny hafa ary ny fanenjehana vahiny dia eto isika menakavy la ny andro amin'ny fifanenjehana sy ny fifanaratsiana eto lasa kolotsain'ny faniliana andraikitra no voizina lasa kolotsain'ny famoazana fotamandry ary lasa kolotsain'ny loloposy ny fiandrasana kendrotoiny ary lasa kolotsain'ny valifaty fotsiny mpanao politika malagasy milaza fa tia tandrazana maro ankehitriny noho ny fikendrena toerana politika sy tombotsoa politika no mivohy ny fanaratsiana vahiny sy ny fanaratsiana ny mpiray tandrazana mitovy aminy ny zava-misy ankehitriny mbola voizina foana ny politika nentiny galeny teto dia ny hoe zarazarao anjakana tonga hatraminy hoe ny merina mankary ny kotie mankeroa ary tsy ny vahiny no mivohy izany fa ny samy malagasy ary malagasy milaza fa hitondra firenena sy anarina ny firenena manoloana izany anefa firy ireo filoham-pirenena ny fandimby-teto no nanome ireo sehatra stratéjika hiankinany aim-pirenena sy ny fiainam-bahoaka ho entin'ny vahiny ohatra nanendry vahiny hitondra ny Jirama sy ny Hermada ny filoha Ravalomananamarika tamin'ny fotoanandrony dia dimbiasa ny filoha ankehitriny izany impiry ny manampahaizana malagasy no mahatsiaro Overezin-jo manoloana izany tsy vitany hoe mahatsiaro amin'ny zavatra ny maro an'isa fa misy tsy mazava ihany koa ny hoe inona marina no mbola mampiantona sy tsy mampandeha ity raharaha ity nefa toa manan-katao ihany ny fanjakana malagasy amin'ny fihetsika sy ny mpitondra isan'ambaratongany amin'ny alalan'ny volabe atoto ny fanjakana ho an'ny fiadidian'ny repoblika sy ny primature ao anatin'ny loi de finance 2014 sy ny fivezivezena maro samihafa any ivelany ohatra na izany aza nefa nanapirofo ny fahamaroany vahoaka analiny tonga nanao soniny fitakiana ny Ilze parsa tetsy amin'ny talarariasina fa mbola azo atao ny mahatoky sy miantehitra amin'ny vahoaka malagasy ampandrosoana ity firenena ity dikan'izany matoa isika tsy mandroso tsy mavita amin'ny rahina ary tsy manana mpitondra manana viana na vision mazava ny tsy azo lavina aloha dia ny hoe mila miantrana manoloana ny andraikiny ny isam-batan'olona ny olopirenena tsirairay amin'izao fotoana izao eo amin'izay vaovao politika izay hatrany 3 andro mialoha ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra amin'ny fomba ofisialy amin'ny fifidianana izay oloolona miainga sady ny tsindry sy ny faneriterena ankolaka samihafa ataon'ny mpitondra fanjakana amin'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izany hoe ireo mpifidy vaventy amin'ny faritra maromaro manerana ny nosy ho an'ny faritra nosy manokana ohatra dia misy ny pirofo izay voarainay eto ampelantanana ny taratasy fampiatsoana an'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina hiaraka ivory manokana amin'ny candidat HVM ny tena nanaitra tao anatin'izany dia ny fampiasana ny anaran'ny ministeran'ny atitany sy ny fiasan'ny lehiben'ny faritra manao ny fampiatsoana raha tsika avy hatrany ny antsiprian'izay rahana amin'ny zora kotondrina toy izao ny endrika ilay taratasy fampiatsoana azon'ireo ben'ny tanàna sy mpanolontsaina any amin'ny commune maromaro amin'ny faritra Anosy. Voakasika ity fampiatsoana fivoriana ity ny ao Amboasary Atsimo, Tanandava, Ifotaky, Tranomora, Sampona, Maromby, Esira, Manevy, Beranoville, Mahabo, Tsivory, Ebelo, Elonty, Ranobe, Tomboarivo, Mahaly, Marotsiraka ary Behara. Lehibe ny faritra Anosy no mampiantso ireo ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina. Mazava ao anatin'ity taratasy ity fa fivoriana ataon'ny listy ny candidat olona HVM manao tao. Itsakilan'izay, lehibe ny faritra no manao siny ary misy ny fitomboka-sian'ny faritra Anosy ity taratasy ity. Hita amin'ity taratasy ity ihany koa ny sary famantarana ny ministeran'ny atitany sy fitsinjaram-pahefana. Fa fitondram-panjakana natao ampandresin'ny malagasy rehetra manoloana ny fantrana ity mijoro ity sa fitondram-panjakana anao izay ampandresin'ny atokony mpitondra amin'ny alalan'ny lalao politika maloto. Ny mampametra-panontaniana mpanara-baovao dia ny hoe hatramin'ny oviana ny ministeran'ny atitany sy ny faritra no manana alalana ampiantsony ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina anatrika fivoriana izay karakarain'ny antoko politika iray ao anatin'ny fotoanan'ny fampelezan-kevitra.
tsindry sy fampiororona no andraisan'ireo mpifidy vaventy ao amin'ny faritra Anosy araka ity fampilazana nalefan'izy ireo ity. Tafiditra ao anatin'ny fampitahorana ireo be ny tanàna tsy mifidy ny lisitra SVM manymety tsy ahazon'ny commune famatsimbola avy amin'ny fanjakana foibe toy ny subvention de fonctionnement, ny FDL sy ny sisa. Eo ihany koa ny mety anoloana PDS azy ireo ary ny fanakatonana ireo commune vaovao. Tsy tranga tokana ity miseho any amin'ny faritra Anosy ity. Efa nisy ihany koa ny tranga tamin'ny commune maromaro tany amin'ny faritra Sofia amin'ny tsindry atao amin'ireo be ny tanàna ka mampitaraina ny solombavambaoka any an-toerana. Manao menasy amin'izay ny ministre intérieur sy ny district ary préfet zay tsy mifidy hoe dia gadrana ary zay tsy mifidy hoe dia esorina atao PDS dia efa nanao zany ny ministre intérieur tany Befandriana Nord région de Sofia ary nanao zany koa izy tany Mandritsara région de Sofia tsy ela izy tany Befandriana zany nitokana ny tranony commune amin'ny renivohitra dia izy niteny zany tamin'olona tany dia misy témoin misy vavolombelona zany dia zay zavatra natao. Sarotra andrara losady ny rafitry ny Repoblika fahaefatra rehefa hita miariary ny tranga tahaka itony. Lasa piasan'ny SVM izany ny faritra izay vondromboaka itsinjara-pahefana. Izany hoe tokony antsoroka asa fampandrosoana ho an'ny vahoaka tsy ankanavaka. Lasa irakiraka ampanaovina ny asa maloto rehetra tahaka izao izany ny lehiben'ny faritra. Satria ve azo ny antoko afaka ohatran'ny SVM ny akamaroan'ny be ny tanàna amin'ireo faritra tonga ny fampahalalam-baovao any atsimo dia ity indray ny fika atao mba ampandaniana ny kandidà ny mpitondra. Fanjakana tsara tantany, demokrasia, tantandalany fa etsekilan'izay ny tsindry sy ny teritery ary ny fampiasana ny fahefam-panjakana mandeha ihany. Angina ka tsy lobava malona izao ve ny CENI sy ny ACC? Iaraha mahita eo ny tohiny. Zorako tondrina no nanangona ny vaovao iny. Ny aro tena kosa ny CENI manoloana ny tsy fahatongavan'ny mpikambana teo tsy fahatongavan'izy ireo zany manoloana ny mpikambana teny amin'ny anteny miram-pirenena ny herinandro lasa teo. Manao tohina ny fahaleovantena ny rafitra mpikarakara ny fifidianana ity ny fananana fifandraisana manana endrika fandraisana baiko avy amin'ny rafim-panjakana raha ny fanazavana nomeny ny teny alarobia mialabala. Io kosa no nandraisan'ny solombavambaoka maromaro izany tsy fahatongavan'ny CENI teny tsy mba zaza izany tamin'ity herinandro ny valona ity. Oliva Hantiniala no nanangona ny vaovao. Ity ilay andininy fahaenina ao amin'ny lalàna 520 aotra roapolo mifeny CENI fanazavana nentiny papakatenin'ity voamiera maleo tena mikasika ny fifidianana ity momba ny tsy namalin'izy ireo ny antso ny solombavambahoaka ny alarobia lasa teo. Ity le CENI ity zany dia tsy tokony ametraka fifandraisana mifonofono zany na hoe manana endrika toa mandray baiko amina androm-panjakana misy amin'izao fotoana izao. Zany hoe raha ho vakitsika amin'ny teny frantsay moa le izy amin'ny andininy fahaenina io dia ny hoe la commission électorale nationale indépendante n'entretient aucun lien hiérarchique avec les autres institutions de l'État. Dia ao anatin'izay ihany koa zany voalaza fa mahaleo tena ny CENI eo amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra zany tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana zany ny asany araky ny andraikitra zany zay omeny ny lalàna azy. Arak'izany mandahatra amin'ny farany izay fionana amin'ny solombavambahoaka izay ny CENI ankilany kosa ireo avy amin'ny parlemanta mbola manao izay fomba rehetra sy ny fifanantonana eo amin'ny telotonta dia ny governemanta ny CENI ary ireo solombavambahoaka efa nitsangana omaly ny komity manokana andinika momba fifampidinina io raha nambara ny filohan'ny anteny miram-pirenena tsy mitombona kosa ny filazana fa anohitohina ny fahalalahan'ny CENI io fifampiresahana io ny solombavambahoaka ny Moramanga manamafy ny ankinafinafina sy ny kajikajy politika ao ambadiky ny fomba fiasan'ny CENI izay ahiny mpisehatra politika maro amin'izao fotoana izao ihany koa ny tenany. Za aloha tsy mibokevitra amin'izareo mihitsy amin'ny hoe indépendant dia tsy wakaty ny filohan'ny zareo teo aloha Tara Beatrice tonga taty izy manazava ny hevitra satria ny vahoakany tokony anana zo ahafantatra ny zava-misy aty amin'ny anteny miram-pirenena izy miresaka amin'ny solotenan'ny vahoaka dia inona hoe maha-indépendant azy hoe article 6 amin'izao alina zao dia tsy wakaty zany fialana bala fotsiny zany fialana bala zany fa fiheverako azy tokony wakaty izy satria androm-panjakana mahefa ty afaka mampiantso an'zareo bianco zao makaty
nefa indépendant koa izy inany tsy andehanany ety andehanany zareo seny ety zay olona manana solitenao ary zareo olona administrateur civil natokisany zay tato satria olona manatraikefa amin'ny fifidianana 20 andro eo sisa dia higadona ny fifidianana loolona afaka 3 andro ihany koa no anomboka ny fampielezan-kevitra raha toa ka afaka 10 andro no faranana tanteraka ny lisitra ireo mpifidy vaventy hatreto ankoatra io savorovoro momba ny fomba fanatanterahana ny fifidianana io mampametra-panontaniana ihany koa ny fahazona antoka amin'ny fahampiany vola ilaina raha tsy ivina 2.5 miliara ariary no vinavina-pandaniana ilainy seni raha toa ka iray 5.7 miliara ariary kosa no nomany ny fanjakana. Efa miresaka fiainam-pirenena ihany sika dia mbola hotoizantsika amin'izay saingy misy ifandraisany amin'ny fiarikarena sy ny toe-karena kosa misy ny vola indramina sy trosaina maro izay fantatra izany fa ho azo ny fanjakana malagasy atsoatsy ny fanontaniany olo-pirenena moa dia hoe raha oviana ireny sorabola goavana sy midangana be ireny izay karazana trosa obabeny ny vahoaka malagasy any no isy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka amin'izao fotoana izao tsy mbola mazava ny ampiasana an'ireo famatsim-bola na ireo vola indramina ireo amin'izao fotoana izao raha nambarany mpaitoekarena ny professeur Ralson Roger tsakilan'izay tokony andalo ihany koa eny amin'ny anteny miaram-pirenena ny fangatoavana ireny findramam-bola izay idira ny fanjakana malagasy ireny zorako tondrina no nanangona ny vaovao momba izany. Atidin'ny gouvernement tany mampandalo ny andinindininy amin'ny fampiasana ny vola avy amin'ireo mpamatsy vola avy any ivelany eny amin'ny anteny miaram-pirenena na io fanomezana tsy averina na findramam-bola. Ho an'ireo solombavambahoaka anjaran'izy ireo mandany na tsy izay rehefa mifanaraka amin'ny filan'ny vahoaka izany. Sy maintsy tokony mandalo aty aloha amin'ny ratification na famatsim-bola. Ny tena marina aza dia manomboka amin'ny conception ny ratification zany ny solombavambahoaka tokony efa engagé. Zay jusqu'à amin'ny adoption ny ratification. Amizay izy afaka manao contrôle izy rehefa avy contrôle amin'ny fampiasana raha vao misy ny famatsim-bola avy ivelany tsy maintsy mandalo any amin'ny exécutif any amin'ny gouvernement marina zany fa tokony mandalo aty amintsika foana aty amin'ny assemblée nationale mba ho ratifiena amin'ny fotoana zay tokony anaovana ny ratification. Donc hatramin'izao aloha tonga aty daholo zay rehetrarehetra no tonga tany amin'ny famatsiana tonga ta Madagasikara. Tsy mbola ampy anefa mangarahara amin'ireo famatsim-bola tonga eto amintsika indrindra ny fampiasana izany. Ohatra tamin'ny fandalovan'ny vondrona Europeana teny Tsimbazaza nanolotra ny andinindininy momba ilay vola 8,700 tapitrisa euro avy amin'ny 11e Fed. Saika androna tany amin'ny mety tsy ahatongavan'ireo famatsim-bola ireo mivantana any amin'ny vahoaka ny ayahan'ireo solombavambahoaka. Tamin'izao akaiky faran'ny taona izao vao nisy ny fifanarahana maromaro amin'ny fampindramam-bola avy any ivelany. Lany tamin'ny filan-kevitry minisitra tamin'ny talata hariva teo ohatra ny fifanaraha-miasa amin'ny findramam-bola momba ny fanamboaran-dalana mampitohy an'ny Soavinandrina Faratsio ary Sambaina avy any amin'ny Fonds saoudien pour le développement na ny FST. Toy izany ihany koa ny findramam-bola momba ny filets sociaux de sécurité avy amin'ny IDA na ny Association internationale de développement. Isan'izany ihany koa ny fampindramam-bola momba ny Progermo na ny projet jeune entreprise rurale dans le Moyen-Ouest. Hatreto fantatra ny vola indramina saingy tsy fantatra mazava hoe ohatrinona ny tena ho tonga any amin'ny vahoaka voatondro anaovana ny tetikasa raha nambaran'ny Ralson Roger. Misy ny famatsim-bola avy any ivelany saingy tsy ampy mangarahara amin'ny fampiasana izany raha nambarany. Metra-panontaniana ihany hoe aiza ny lafiny sosialy amin'izay move tsy hay ny adhevitra hoe mba ataovy zay asa sosialy zay aiza ny famoronana orinasa madika ny salasala no hoan'ny tanoratsika sy hoan'ny malagasy mba ahafahana mamorona le arena sy mamorona asa ahafahana koa manondrana mba atanjaka amin'izay orino ny fanodranan'entana noho ny fanafaran'entana. Izany rehetra zany fandehanam-peraka daholo nefa tsy ampy le fanazavana avy any fitondrana. Io moa tsy ny filoham-pirenena akory no tompona andraikitra fa prime ministre midiny io sy gouvernement mpanatanteraka ireo zany rehetra zany ohatrany hoe manjavozavo amin'ny olona daholo tsisy tsy ampy le fanazavany. Raha ny zava-misy tao anatin'ny roa taona latsaka izay saika tsy nahatokony fitondrana ny mpamatsy vola avy any ivelany. Fitaovana mivantana natolotra ireo mpiara-miombonanto ka teny ifotony.
ao anatin'izay hoe manjavozavo amin'ny olo-pirenena izay efa ifarana ihany koa tiany taona manontany ny rehetra hoe hatraiza marina ny dingana vita amin'ny ady izay natao tamin'ny kolokolo sy ny fanaovana afera samihafa. Matetika moa voatontonona trano ny hoe manam-pahefana na hoe tompony ndraiky mpanjakana ambony ao anatin'izany saingy tsy hita mazava ny toy ny raharaha miainga amin'ireo bizina madinidinika hatrany amin'ny bizina avolenta araka ny fiteny amin'izao fotoana izao mampikaikaiky ny olo-pirenena ny amin'ny hoe mbola mitoetra eto amintsika ny resaka tsy maty manota amin'izay ady amin'ny kolokolo izay fanadihadiana manokana nataony Oliva Hantriniala. Kolokolo raha fanjakana ary teny akanao ty an'le kolokolo le fanjakany efa teny akanao tsara le jalo zao ny tena malagasy amin'izao. Kolokolo mako misy isan-karazany. Misy io ana lehibe dia misy io kolokolo ka vao majinika manao zavatra tsy mety kely a dia efa alina farany lehibe mandeha ho azy io analana an'izay hoe raha tsy miverina le hoe ty tsisy lehibe ty tsisy majinika fa rehefa diso zany dia tsy maintsy midoboka ry daholo dia zay ngamba. Santionana amin'ireo hevitry ny olo-pirenena momba ny kolokolo eto Madagasikara ankoatra ny fiverimberenany kiana mentefa amin'ny fitondram-panjakana momba izany voatonona ihany koa ny hoe tsy maty manota ireo hevitra ireo izay ombona ny olo-pirenena amin'ny mpanao politika sasany toy ny avy ao anivon'ny AKFM tambazotra matanjaka ahitana ireo manam-pahefana no isan'ny mpanao kolokolo avolenta eto amintsika araka ny fanazavany. Efa tambazotra matanjaka no manao an'izy io ary ny tambazotra lazainy eto dia any amin'ny faratapony reo manana fahefana maro miampy reo firaisan'ny tsokombakomba avany vahiny no miteraka an'izay kolokolo zay ka le hiady aminy dia tsy afaka tsy manoatra satria azafady le fiteny vahiny le hoe mafia izy io ka zay no antony anankiray tsy mahafoana azy mihitsy hatramin'izao aloha ratsy le tambazotra mihitsy no asahina hopitena dia mbola mitoy ihany io hatramin'izao. Tomaika miavolenta ary miakatra ambony kokoa ny sehatra ahitana kolokolo eto Madagasikara hatreny amin'ny anteny miram-pirenena malaza ho mpanao kolokolo ireo solombavambahoaka malaza ratsy amin'ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tsy fampiarana ny mangarahara ny fitondrana amin'izao fotoana izao ireo mpanao fanadihadiana vahiny mikaroka momba ny kolokolo eto Madagasikara aza mahita fa tsy misy fivoarana ny ady amin'ny kolokolo eto amintsika raha ny hevitry ny solombavambahoaka tsy azo antenaina anafona ny kolokolo ny rafitra toy ny Bianco sy ny Samifine. Tsy maintsy misy tsokombakomba agny resako kely koa ty Bianco ty raha ny vahoaka zany antsasa manila ny vahoaka zao mbola tsy mahita résultat amin'ity fisian'ny Bianco ty satria mbola rakotra kolokolo ny bro-mpanjakana rehetrarehetra amin'ny zavatra zay tandrifo zay. Isan'ny raha iandrasam-bokatra avy amin'ny rafitra mpiantsetra amin'ny ady atao amin'ny kolokolo eto Madagasikara n'izao fotoana izao ny famoahana anarana mpanao trafika an'andramena ireo fanodikodinam-bola mpanjakana toy ny tamin'ny andro ny praiminisitra Kolo Roger ny lazany fa manodidina ny 400 ny teti-bola mpanjakana tamin'izany fotoana izany no voahodikody ny mpiasa-mpanjakana voatsely izay nametraka paikady vaovao inty miasa hatramin'ny taona 2024 ny Bianco iadina amin'ny kolokolo eto Madagasikara saingy tsy mifanaraka amin'izany aloha hatreto ny tombanezaka ataony eto an-toerana hatrany amin'ny iraisam-pirenena. 10 volana teorian'ny fametrahana ny vato fehizory teny amin'ny seranam-piaramanidina teny vato tsy mbola manomboka ny asa fanitarana izany tahaka izany ihany koa ny any Nosobe efa voasony ny fifanarahana momba izany raha ny fanazavany ny sekretera jeneraly ny ministera ny fitaterana saingy ny pitsopitso ny ara-teknika no mampitarazoka ny fanomboana izany etsakilany 20 isanjato ny fintontanana ireo seranam-piaramanidina ireo no efa eo ampelatana ny seranam-piaramanidina any Paris na ny ADP amin'izao fotoana izao. Michel Ranarjon. 10 tapitrisa euro izay ny tedi-bola ampiasainy ny ADP na ny aéroport de Paris entina hanitarana ny seranam-piaramanidina Ivato. Mizara telo ny fanitarana raha ny fanazavana azo. Fananganana ny terminal international mirefy 707 sy iray alina metatra toradro. Fampitomboana ny fahafana mandray na ny capacité d'accueil ary farany ny fananganana terminal D domestique sy ny fanitarana amin'ny ankapobeny. 10 volana teoria ny fametrahana ny vato fehizory ny fanitarana ity seranam-piaramanidina tsy mbola manomboka ny asa raha ny fanazavana azo. Fantatra hoe mbola nisy le négociation dia ao anaty négociation zany mbola misy zavatra maro ohatra zao resitsika zao ny Ivato
mbola tsy afaka manomboka miasa izy a raha tsotra hoe satria io le toerana misy miaramila io a any mitatra le izy de tsy maintsy mbola izy zany de izay zavatra azo atao mihoatra alohan'izay aloha no atao fa tsy maintsy mifindra toerana zany reo miaramila reo ny RFI ny vani de fa vita raha niaraka taratasy zany a de fa vita ny soni ara-taratasy hoe inavy le arak'izay hoe tapitra le efa atao hoe fa vita les négociations dia niditra teo fanaova-tsoni de fa vita zany sonian'ny convention sy le cahier de charge de fa vita zany zay dia efa manomboka mipetrapetraka hoe ahoana am'izay zany le tape le satria misy zavatra hoe votery mbola miandry araka zay teo zao hoe ny vato tsy maintsy mbola findra ny miaramila zany sisa fa le izy ro zany efa mandeha zany zao le processus arak'izany efa vita soniny fanarahana eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny ADP raha tsy aivana aharitra 20 taona ny fifanarahana izany hoe 20 taon'ny fitantanana ireo seranam-piaramanidina roa lehibe ireo no ambanin'ny fitantanan'ny ADP raha toka seranam-piaramanidina madinika miisa 450 no ambanin'ny fitantanan'ny ADMA izay mitazona ny 20 hatreto aloha izany manjavozavo ny anjara asan'ny ADMA ny orinasa Bougies Bâtiment International sy Nicolas ary ny banky Meridiam Afrika kosa no mandray tanana ny fanitarana raha toka ray alina metatra tora-droa ny velaran'ny seranam-piaramanidina ny vato amin'izao hitatra 2 alina metatra tora-droa izany raha toa kosa ka 700 metatra tora-droa ny seranam-piaramanidina Nosbe hitatra hatrany amin'ny 502 metatra tora-droa izany arak'izany raha toka mandray mpandeha 5.9 isan-taona ny seranam-piaramanidina aorian'ny fanitarana azaka mpandeha roa tapitrisa fa 5 Desambra androany zany hoe 20 andro katroka izany dia ho tonga ny fetin'ny Noely efa miomana amin'izany avokoa ny rehetra amin'izao fotoana izao ary samy manana ny endrika isehony izay fiomanana hiatrika ny fetin'ny Noely izay isan'ny fety malaza indrindra mandritra ny taona izany nanao fanadihadiana mahakasika an'izany teny anivon'ny sarababem-bahoaka maro samihafa ny namana Fehizoro Rafaly eto Manarantsoatsinanana no monina i Alain 3 metatra miala amin'ny tranony toeram-pijaziavan'ny vola 2 ariary amin'ny ankapobeny ny tombobaritra azony isan'andro vola 9 isam-bolana izany no miditra aminy ofantrano misanda 5 sy 2 ariary miampy ny ofanjiry sy ny sakafo isan'andro izay no fandaniny tsy afaka ny anokambola anaovana fety izy mianakavy kely hatreto tsy manambola ipetra hoe apetraka homana fety zany fa dia tsinjaraina araka ny izy eo izy atao zay mahafenofeno ny zavatra rehetrarehetra mba mahavita ny any isan'andro fiainana isan'andro reny zany fiainana isan'andro ihany zao tsy manana zavatra hoe entina manao fety sy aniny zany fa dia zao nenay zao tanaro aloha ny asa mbola tsy terina tany mbola tsy terina mahita asa mihitsy fa dia tia no miaritra kely amin'ity zavatra tsy lavitreto tokantrano iray hafa mamelona olona valo no mifototra amin'ny asa tanana manao kiraro no asany indrina efa ho 70 taona zao manampy azy tokoa ny zanany lahy raha mita amin'ny teo aloha zara raha misy 5 ariary isan'andro sisa miditra amin'izy ireo amidy sakafo maty ny asa tanana malagasy ankehitriny noho ny fitobahan'ny entam-barotra vahiny izay hinanana sisa atao tena hoe miaritra amin'ny asa tanana zao no zao tena mihitsy anao fa tena taraiky ianao fa ny juste hoanina fotsiny hoanina rehefa manahirana dia efa mahazatra zany le fetrenan'le fety dia efa sanentina routine fotsiny zany izy toy ny anina fa tsy hita matera ntsony tonga le ny krismasy dia efa tonga le ny anina dia efa fantatra dao zany le saison morte sy le anina dia tonga zany ve dia efa tonga le crise eto Ambodimita kosa mivarotra légumes sy voankazo i Rasoanaivo vola 5 alina isan-tapabolana no ampiasainy ankana entana eny Nosbe telo mianaka izy ireo no mivarotra eto amin'ity tsenany ity natokana ho an'ny filana andavanandro ny vola azon'izy ireo amin'ny ankapobeny arakaraka ny tsena no azona manangona kely na tsy fa tsisy vola moa nanavana fety tianao fety arakarany aloha mba ohatra ka mba misimisy ny miditra dia mivana kely moa raha ohatra be moa fa tsy misy ny miditra tsy andavanandro ihany manjara pièce brocateur no ataon'ity raim-pianakaviana ity asa ity no amelomany ny vadiny sy ny zanany telo manetsika vola 3 hetsy isam-bolana izy toy ny tsena rehetra nefa indraindray mahavoa indraindray miditra fa tsy antoka satria tsy maintsy misakafo tsy voafaritra mialoha ny teti-bola anaovana fety tsy manam-bola tokana amin'ny amin'izany anaovana fety zany fa tanao ny asantsika zany asa isan'andro zay azo isan'andro ihany no ahafahana manomanomana kely anazy eo dia tokony vitany ihany inona ny paika moa fa manavavaka ihany
apetraka amin'Andriamanitra ny fiainana dia izy mahalala mahasoa ny tsirairay. Ho an'ity mpitarika sarety ity 4,000 isan'andro no fanofoan'ny sarety iray hatramin'ny 5 isatapa-bolana nefa no tsy misy entana tanterana ka tsy misy manaraka izay ny fidiram-bola. Lavitra azy ny eritreritra hanao fety sambatra rehefa misy kely eo an-tanana dia izay. Raha hoe voly anaovana fety manana tim aloha anatin'ny fety io dia arahana vavaka ihany fa vavaka manova zavatra. Ankehitriny malagasy mahery ny 2,20 isan-jato no miaina anaty fantrana sy fahasahiranana tanteraka ary tsy mbola mieritreritra ny lanina. Ny 3,5 isan-jato ny teti-bola-panjakana monja no tonga any amin'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana, ny 5,20 isan-jaton'izany kosa no eo am-pelatanany ny tandapa. Raha eo amin'ny filaharana amin'ny firenena maneran-tany fa 5 alohan'ny farany no misy an'i Madagasikara raha ny fahantrana no resahiny. Mbola ijanona eny amin'ny fiarahamonina isika mitohy amin'izao fotoana izao ny fanaovana vaksiny miaro amin'ny aretina polio. Manantona ny olona ireo mpanao vaksiny mandeha andihany maromaro izy ireny manakana olona eny an-dalana eny ao anatin'izay koa nefa misy ny resaka maro samihafa izay mandeha manodidina izany. Nanome fanazavana moa ny ministry ny fahasalamana tamin'ity herinandro ity nanantitra indray manoloana izany fa tsy misy ny atahorana. Feizoro Rafaly. Mandehandeha tahaka izao ireo mpanao vaksiny, ao ireo manao aron'akanjo manga na fotsy, ao kosa ireo tsy manao ninina tahaka ny hita amin'ny sary. Eny an-dalana izy ireo no manakana ireo izay hitany fa mitondra zaza na mitondra ankizy. Sakanan'izy ireo ihany koa na dia ankizy mandeha irery aza. Eny am-pitsanganana eny ihany dia vita ny famanana vaksiny ny zaza, aorian'ny fanontaniana ireo ray aman-dreny na vita izany na tsy. Amin'ny ankapobeny, manaiky atao vaksiny ny mponina. Zao vao fahakimaly mihitsy ny fahanana vaksiny polio. Fa tsy naninona mihitsy, tsy marary, tsy manina dia mbola hoentina indray ary izao hinana koba any amin'ny commune toy an'io ihany. Fahasalamana mihitsy koa ny ilaina. Zara raha izany mba misy maimaim-poana ho zarainy. Tsy matahotra ilay vaksiny polio satria entaniny amin'ny radio sy ny amin'ny sekalinina. Ho an'ny mpanolo-tsaina teknika iray ny anivon'ny anteny miram-pirenena kosa nefa mila fitandremana ny fanaovana io vaksiny io. Ny fanontaniana voalohany mipetraka momba amin'ny resaka vaksiny io dia ny hoe fa maninona ny OMS na ireo firenena tandrefanareo no misosi ny fahasalamany ny zanaky ny malagasy. Mahagaga ange zany ny arenantsika jereo ny anaovany azy dia izy misosi ny fahasalamantsika. Faharoa manarakaraka an'izay koa ny fanontaniana hoe fa maninona no manipulena loatra ny ray aman-dreny ao anatin'io zavatra io. Satria izao ny antony. Inona moa ny sosian'ny ray aman-dreny voalohany amin'ny zanany? Ny fahasalamany sy ny fianarany. Dia efa ampidirana anatin'ny système d'éducation mihitsy amin'izao hoe raha tsy mahazo karatra vaksiny dia tsy mianatra any. Nazava ny ministry ny fahasalamana, tsy tokony atao izay ampisavorivoro ny saim-bahoaka, tsy misy atahorana ny vaksiny adina amin'ny lefa-kozatra. Voana eny feondray zay tany amin'ny faritra atsimo atsinanana tany dia averineto, amafisineto fa ny fanaovana vaksiny ny zaza dia tsy misy vokany mihitsy ara-pahasalamana amin'ny zaza fa mety voka-dratsy fa mety misy aretina amin'ilay toerana dia oka tsy hafangarotsika amin'ny poliomielita rery olona, oka tsy hampitahorontsika ny vahoaka amin'ny zavatra tsy maro-potitra. Tamin'ny septambra lasa teo, zaza Prenireny tsy latsaky ny 7 arivo eto Antananarivo no nanomboana nanaovana ny hetsika, ny hitatra isaky ny toeram-pianarana sy isam-pokotany zany avy eo. Teti-bola mitentina 4,3 miliara ariary no anantanterahana ny hetsika vaksiny adina amin'ny lefa-kozatra. Misy 12,5 tapitrisa kosa ireo ankizy latsaky ny 12 taona kendrena amin'izany manerana ny faritra 20 eto Madagasikara. Vaovao sosialy hatrany eny amin'ny fiarahamonina eny fotoana mahatsara ny kalitaon'ny huitre amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana ireo mandraharaha amin'izany miparitaka amin'ny toerana maro moa izy ireo eto an-drenivohitra sy ny manodidina raha ny fanazavany ny mpitsabo kosa na dia tsara kalitao aza ny fijery izany amin'izao fotoana izao ilana fitandremana ary ilana fahamailona trany ny fihinanana azy ireny be vitamine ary mampatanjaka moa ireny huitre ireny saingy tsy mahasolo ny fanafody raha ny fanazavany ny mpitsabo arahantsika ny fanadihadiana nataony Michela Ranarojona mahakasika izany. Eo amin'ny indroa angamba dia ohatrany hoe mampatanjaka ilay izy mifeverako anazy ady ohatrany hoe misy zinc zany le zinc zany ohatrany hoe ilaina amin'ny vatana analy io amin'ny douzaine eo ihany
douzaine raha eo ihany. Sakafo isan'ny mahasarika ny olona ny fihinanana ny huître eto amintsika. Vitamina B1, B2, B3, B9, B12, D3, A, E, C, fer 10,4 mg isaky ny 100 g, sélénium 8,9 mg isaky ny 100 g, cuivre 5,10 mg isaky ny 100 g, protéine 9 mg isaky ny 100 g. Ireo amin'ny ankabeny no mandrafitra ny huître iray. Hazan-dranomasina azo lazaina ho feno ny huître, saingy hatreto raha ny fanazavany mpitsabo iray tsy azo ataony mampita izany amin'ny fanafody. Huître amin'ny ankapobeny tsy dia hoe mahasolo ny fanafody. Ohatrany hoe ilay fanafody omena avy aty amin'ny dokotera na avy any amin'ny vidina any amin'ny pharmacie, fa afaka manampy kosa nefa izy ohatran'ny fanampin-tsakafo rehetrarehetra mitovy amin'ny atody, ny ronono, reny sakafo misy calcium reny. Tsy misy hoe ohatran'ny hoe firy na firy fa samy manana ny vavony ny olona tsirairay. Misy ny olona sasany mety hoe mahazaka izy, misy ny sasany vao mihinana anankiray fotsiny azy dia indraindray sasany lasa miteraka intoxication, zany hoe miteraka areti-kibo hoan'ilay olona ilay izy. Ka samy manana ny vavony ny tsirairay, tsy voatery hoe tovy zany fa mila ataon'ny atonony fotsiny zany rehefa mihina azy fa tsy atao hoe lasa ohatrany hoe latasy. Arak'izany raha ny tokony ho izy douzaine na 12 isaky ny olona iray olon-dehibe no fatra farafahabetsany azo hohanina. Raha ny fanadinana taonay fotoana mahatsara ny kalitaon'ny huître amin'izao fotoana izao. Misy vavety kely izao dia arakaraky ny habeny ny vidiny. Ampitao zao izao misy vavety be mihitsiny amin'izao. Tonga zely izy arakaraky le izy avany apotiny le izy. Arakaraka ny hoe ndraindray misy vavety ny tonga, arakaraka le izy ndraindray madinidinika ny tonga. Avy any Mahajanga ny akamaroan'ny huître miparitaka eto amintsika, manodidina ny 2 arivo ariary hatramin'ny 3 arivo ariary ny douzaine amin'izy ireny. Raha toa ka eny an-dalana tahaka izao no ahitana ny huître eto amintsika, isan'ireo sakafo lavidy ary voasokajy ho sakafo de luxe ny huître any ivelany. Pejim-baovao hafa ny toy ny hetsika izay anaovana fanangonana tsony hitakina ny nosy malagasy miparitaka aty amin'ny ranomasimbe indiana eo ampelatana ny frantsay afapo ireo mpikarakara izany dia ny eo anivon'ny ACS na ny fikambana ny ireo loholona teo aloha izany tao anatin'ny 3 andro tafakatra 20 sy 4 arivo sy iray alina ny olom-pirenena no tonga nanao sony tetsy amin'ny Tahala Riasina izany tapitra moa zany izay fanaovan-tsony eny amin'ny Tahala Riasina izay sange hanomboka itety fokotany kosa itety ny isa-tokantrano ireo mpikarakara izany manomboka amin'ny herinandro ho avy izao ary aorian'izay dia ho any amin'ny faritra ihany koa izy ireo ismo ny fanaterana ny tatitra rehetra mahakasika an'izany eny anivon'ny firenena mikambana raha ny fanazavany izy ireo hatrany. Eo amin'ny tontolo ny fifamoivoizana kosa hafindra ny tobo fiatsoana ny fiara fitaterana eny Ambodivona raha ny fanazavany ny taleny ny fitaterana tanety eo anivon'ny ministera miandraikitra izany tsy mbola fantatra nefa ny fotoana sy ny toerana hanaovana izany fa eo am-pandiniana azy ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izo ihany koa dia tsy misy toy ny intsony ilay hoe famondrana ny fiantsoana ny fiara eny amin'ny fahasan'ny karana eny amin'ny bypass eny misy ny fanadihadiana nataony Gaëtan Ndratsilafy tamin'ny herinandro ity tao anatin'ny fampafantarana ny fametrahana ny guichet unique ho amin'ireo zotra miazo ny lalam-pirenena fahaenina rehetra rahantsika ny antsipriana zany. Hatreto nangina ary tsy nisy toy ny intsony ny famondrana toerana ny tompo fiantsonan'ny fiara eny amin'ny fahasan'ny karana raha ny loharanom-baovao azo eny amin'ny bypass no amondrana azy ireo ary efa nisy toerana nomanina. Nilaza ihany koa ny taleny fitaterana tanety avy ao amin'ny ministera fa hafindra tsy ho ela ihany koa Ambodivona. Andraso rehefa tonga izy dia hitanareo fa zany amin'ny question kely ene zany fa zavatra ngeda be ty Ambodivona ty hiala teto. Tsy sazana garotera zao fa hiala eto ty hifindry ty ary fanjakana efa mikarakara an'izany ka ho avy zay fa tonga izy dia hitanareo. Tsy mbola fantatra nefa na ny daty ahafahana manantanteraka izany na ny toerana amindrana azy. Ny eo tsy vita ny aty hafindra ihany koa. Raha ny loharanom-baovao azo miteraka fitohanan'ny fifamoivoizana ary tsy natokana ho fiantsonan'ny fiara eto Ambodivona. Ankoatr'izay ho diovina ihany koa Ambodivona amin'ireo mpanera sy mpisandoka maro samihafa. Isan'andro andrenesana fitarainana fahaverezanentana sy fananana ihany koa ety. Nanaovanay azy zany dia hoe isin'ny fihezana ny frea hitovy dia hitovy ny tolotra omeninay amin'ny mpanjifa
dia azo tombony koa ny mpanjifa eo anatrehan'izany satria rehefa mahazo tombony zay mahazo tombony mpanjifa. Ny tonga ianao andro andeha ho any Diego dia misy milaza eny ananiny andao fa ho entiko zao. Dia eny indray dia noho tonga ary amin'ny chauffeur indray izy nary amin'ny guichet dia hoe zao ihany ny frena alohan'ilay olona. Zany hoe tiako mafisina zany dia hoe very an'izay zany efa natao moa statistique dia hoe very hatrany amin'ny 30 à 40% mihitsy mandoa vola le mpanjifa fa very an'itsevandrevany dia tsy tonga aty amin'ilay mpitatitra. Ireo coopérative telo amin'ny folo mitatitra amin'ny lalam-pirenena fahaenina no mivondrona amin'ity guichet unique ity. Ny lalam-pirenena fahaenina izay mampitaraina ireo mpandahara malagasy amin'izao fotoana izao. Dia tena ratsy ny lalana fa manantena kosa fa mba hijerina fitondram-panjakana ao anatin'izao satria tena tsy ary fahavoazana be dia be mihitsy izay ao anatin'ny izay izay mirotsaka ao anatin'ny ara-dalàna zany manoloana ny lalana iny. Mety tip-top ny betsaka ina moa zany le fanamboarana tsy tena hoe izy rehetra zany fa zay lavadavaka izay no lalandoan'ny fanjakana nefa. Araka izany tsy ny eto an-drenivohitra ihany no ahitana tip-top na ny fanamboarana lalana amin'ny ampahany sy ny fanampenana ireo lavadavaka. Tsy ny lalam-pirenena fahaenina fotsiny ihany koa fa ny lalam-pirenena rehetra ahitana fanamboarana raha tsy ilaza fa tsy ny lalam-pirenena fahadimy, fahafito, fahefatra amby efapolo sy ny sisa. Izay ihany koa no iampitahantsika amin'ny maresaka iraisam-pirenena ary amaraparanantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity arivan'ny sabotsy ity. Dingana iray no vitan'ireo firenena 570 izay miatrika ny fivorian'ny COP21 any Paris efa nanomboka herinandro izao. Fanolorana ny fehinkevitra eo am-pelantanany ny ministra frantsay misahana ny raramba iny Laurent Fabius izay filoha mitarika n'izany fivoriana izany. Misy 8 pejy moa ny tsokevitra rehetra amin'izany ary isan'ny teboka goavana amin'izany ny famatsimbola ho an'ny ilabolatany atsimo sy ny ezaka ataon'ny rehetra eo amin'ny fampianana ny famokarana ny karazana entona manimba ny tontolo iainana nampanantena ny ministra frantsay fa ivoaka mialoha ny faraky ambin'ny folo ny volana desambra ho avy izao ny tsokevitra rehetra mahakasika izany. Tompoko lasy tompoko vavy izay koa no mamarana ny fampahalalam-baovao amin'ity sabotsy ariva ity saorana ianao miaraka taminay hatramin'ny farany isan'ny vaovao nentina tamintsika teto ny tatitra makasika ny telo andro nanaovana soni ny fitakina ny Ilze Pars izay navitana nanangona soni 20 sy 2 sy iray alina tetsy Analakely ny fitohizan'izany amin'ny fitetezana tokantrano sy ny any amin'ny faritra. Ateo ihany koa ny vaovao momba ny taratasy fampiantsoana fivoriana iarahana amin'ny candidat olona HVM itsona ireo mpifidy vaventy amin'ny alalan'ny ministera ny atitany sy ny lehiben'ny faritra any amin'ny faritra Anosy Tanimo no nahazahoana an'izay saingy maro ny fitarainana manerana nosy amin'izao fotoana izao ady amin'ny kolokolo mbola ratsy ny toerana misy any Madagasikara ary ny tsy maty manota mbola hitan'ny olo-pirenena ary tsapan'ny olo-pirenena fa maro izany eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Isan'ny vaovao nentina tamintsika teto ihany koa ny fanampanazavana mahakasika ny fahasalamana eo amin'ny fanaovana ilay vaksiny polio zany izay nanantoerany tompona andraikitra fa tsy misy atahorana ny mahakasika izany. Amin'ny herinandro ambony indray ny fotoanantsika manaraka tompoko lasy tompoko vavy manomboka rahampitso amin'ny latsinainy talata larobiny namana oliva handry ny ala no iaraka amintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao. Mandra-pitafa tompoko. Azadinoana fa misy garantie roa me folo volana be zao ny entana Sharp miaraka amin'ny service après vente. Manatona ary magasin Sharp tsara lalàna akaiky ny pompier. Soc à vitre en Notapena, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle. Soc à vitre en Notapena 020 22 682 28 033 11 256 63. GSI, université privée, habilitée par l'État, diplôme, Bac+2 à Bac+5. Yariv Center, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Produit de grande marque, premier choix et première qualité.
Rive Sainte-Soirin, centre commercial en plein centre-ville, en face premier arrondissement. Fianabid hoavana be indray no atolotriny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna ho antsika rehetra amin'izao ankatoko ny fety izao. Tadidio fa misy ny garantie sur service après-vente. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Magasin Sharp tsara lalàna akaikin'ny pompier, Soka Vitre, Yariv Center, GSI, Université habilitée par l'État, Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, nanolotra anao teo ny vaovao.